nampiantso-mpanao gazety ny solom-bavamboaka atim tsy anaiky ny fikonokonoana na alabato izy ireo. taoriny fionana tamin'ny rajoelina miandry ny fanatanterana ny fifanarana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Rina Randriamasinoro mambahoaka ny kandida larana faharoa teny am-poroporotany fahaenina. Manantitra ny araba mba mipira rintsô anareo tompo klasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Nilaza mazava androany ny solom-bavambahoaka fa amin'ny antoko tiako Madagasikara fa misy amin'izao fotoana izao no mikonikonina sahady alabato. No amafisiny izy ireo fa tsy tokony hiverina intsony ny lesoka rehetra tamin'ny fifidianana efa natao teto amin'ny firenena raha hiatrika nyity fifidianana kominaly amin'ny 17 Novambra ity. Lorette Berton no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny tahiriny aina. Manany isian'ny alabato amin'ny fomba mamoehatra ny solom-bavambahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny antoko tim amin'izao fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ho toto-saina izao. Nilaza ny seni fa ny lisitra izay nikatona tamin'ny 15 volana May 2024 no hampiasaina mandritra ity fifidianana ho avy ity. Manana ireo lisitra ireo ny tim ary nanao fanadiadiana ka efa mahatsikaritra sahady fikitiana lisitra amin'ny ampahany izay efa miparitaka amina birao fandatsaham-bato maromaro eto an-drenivohitra. Tsy tena anarana fokotany satria voavina marinina voateo voazay alohan'ny andianana itatira izy raha ohatra ka miferana ohatra hoe 520 roapolo sy dimanjato ny anaran'ny olona ao anatin'io listra bureau de vote io dia rehefa nisainay ny anaran'ny isan'ny olona ao anatin'le bureau de vote sy le listra manontolo dia lasa 675 avy amin'ity liste maire ty no nangalana ny sombiny listra na extrait ny listra ampiasaina isaky ny boriboritany tsirairay avy. Ny listra zay ampiasaina isaky ny boriboritany lisy pifidianana ampiasaina isaky ny boriboritany dia tsy maintsy hita ao anatin'ny liste maire. Fantatra fotsiny fa efa matoa zay no miteny an'izao 10 andro mialohan'ny fifaranan'ny fifidianana fampelezan-kevitra zao zavatra zao efa samy miteny daholo tsisy anaiky an'izao fotsiny amin'izao zavatra eritreretina fiketriketrehana zavatra tsy manjary zao indre mandeha tratra fandroany mbola tratra fanteliny kosa ngamba dia fadalana raha ohatra ka mbola tratra amin'izany. Manao antsoavo amin'ny vaomiera lazaina fa maleo tena misahana ny fifidianana eto Madagasikara araka izany ny solom-bavambahoaka mba handray ny andraikiny satria ain-dehibe ny fifidianana mihitsy izay zon'ny olom-pirenena no tadiavin'ny sasany okitiana amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Tsy anaiky izy ireo raha toka mbola miverina ny lesoka izay nitranga tamin'ny fifidianana intelo miantaona teo. Tena nanao fampitahana ary anara-maso hatramin'ny androm-pifidianana io dia eto zany zay dia tsy mampitandrina na mampandre fa mampilaza fotsiny hoe efa ampelantanana ny listra manontolo. Mbola misy ny mieritreritra hoe anampy olona zao anao rajout apiditra olona any anatin'ny listra any amin'ireny boriboritany reny dia fantatrareo ny zavatra miandry fa zay dia tsy anaiky intsony, tena tsy anaiky intsony. Okizay le alabato sy fanodikodianana vaton'olona, okizay ny fanaovana tsinitsinina ny vahoaka, okizay ny fanaovana zavatra tsy manjary amin'ity lisy pifidianana ity fa tsika rehetra samy tompona andraikitra eto. Hitantsika zavatra hitsanga ny 27 Novambra. Hitantsika mahita izy. Fa eo amin'ny vaovao politika ihany dia misy ny délégation européenne tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary ao anatin'izany dia teo ny taratasy izay analefany filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara sady filoha teo aloha ihany koa ary filohan'ny mpanohatra ihany koa Andriamatoa Marc Ravalomanana. Taratasy nalefa tamin'ireto délégation européenne ireto ary ny votoatin'izany dia momba ny fahoriana tsy tanoano iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ravo Razafy Mahenina no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny Mathieu Prince. Ny Papa François no antokana nandresy lahatra ny filoha rajoelina iona amin'ny filoha nasionaly ny antoko tima Marc Ravalomanana. Tsy tanteraka nefa ny fionana raha tsy falasa ny Papa François.
Fifanarana maro no ny fanekeny rotontana nandritra izany saingy tsy nisy no tanteran'ny filoha ankehitriny. Anisan'ny fitohizan'ny asa rehetra eo anivon'orinasa Tiko ny fanekenan'ny sata amin'ny feno fanoherana sy ny mpanohitra eto amintsika ary ny fampiarana ny lalàna mahakasika ireo filohan'ny pirenena teo aloha amin'izay tombontsoa tokony hositrahany. Mba hiovanao anatin'ny fanitrana lalina sy ny olana ara-tsosialy samihafa mianjady amin'ny vahoaka, nangataka ny fanohanan'ny vondrona Europeana mahakasika ny fanoherana eto amintsika ny filoha nasionaly ny Antoko-Tima Marc Ravalomanana. Nanolotra hevitra ihany koa mba hanome sosikevitra ny fitondrana ankehitriny ny vondrona Europeana hamahana ny olana ara-tsosialy, ara-toekarena, ny fanajana ny tany-tandalàna ary ny fampiarana ny lalàna amin'ny feno fanoherana sy ny mpanohitra ary indrindra ny fanajana fanjakana ireo ny fanekena rehetra. Zavatra iainana ankehitriny raha teo ary hita miarihary, tsy ampy ny rano mena ny mpanjifa, tsy mahafapo ny fisitrahana herinaratra, miaratsy ny fandriampahalemana, tsy voafeny fidanganan'ny vidim-piainana, atahorana ny tsy hisian'ny fahalalana amin'ny teny satria tapenam-bavy ireo manohitra na manaratsy ny fitondrana. Notsindrin'ny filoha nasionaly ny Antoko-Tima fa natao ho an'ny vahoaka madinika sy ny mpanohitra ihany ny lalàna. Mandray fanapahan-kevitra irery ihany koa ny fitondrana tahaka ny fanendrena gouvernoura. Atao anatin'izany ihany koa ny fanovana natao tao anatin'ny lalàna amin'ny feno fanoherana sy ny mpanohitra izay natao ntsokosoko. Voaresaka tao anatin'ny taratasy ho an'ny délégation européenne ihany koa ny mahakasika ny CENI izay tokony tsy handanina amin'iza na amin'iza indrindra ao anaty vanim-potoana ny fifidianana isika izao. Voaresaka tao anatin'ny taratasy ho an'ny délégation européenne ihany koa ny mahakasika ny CENI izay tokony tsy handanina amin'iza na amin'iza indrindra amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izao. Ary farany ny fisian'ny kolikoly avolenta eto Madagasikara manaprofizany fizarana taratasy ahafana mitrandraka rena akibon'ny tany sy arenan-dranomasina sy ny kolikoly manodidina ny fifananana isan-karazany. Eo amin'ny fampelezan-kevitra kosa ny kandida Rina Randriamasinoro izay atolotry ny antoko Tiko Madagasikara eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra dia teny amin'ny boribory tany fahaenina no nanohizany ny fampelezan-kevitra tamin'ity androany ity. Niaraka tamin'izany ny filoha nasionaly ny antoko Tiko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana nahafana ny fandraisan'ny olona teny an-toerana azy. Asina Andriamalala no mitatitra ny vaovao, sary ny Toky Ramarola. Tanora mavita tsy miambo ajejoria kame tsy fivoarany izy kandeha atsika hifanolo tanana taizy ny rena ihany no fidina ombeny tanana izy ihany hoany anay izy no fidinay ombeny tanana nandritra ity fidina raha tena amin'ny boribory tany fahenina ity dia niara-dalana tamin'ny candidat Rina Randriamasinoro hatrany ihany koa ny filompanorina ny Antoko-Tima Andriamatoa Marc Ravalomanana nanome hafatra mafonja ho an'ny vahoaka malagasy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana ary nanome hafatra ihany koa ho an'ny mpitondra fanjakana. Ny tena mahavariana fanontaniana mipetraka dia telo omaly hoe ahoana ny fandehan'ny politika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Tsy maro toerana ny politika, tsisy stabilité politika eto Madagasikara. Noho izany dia na ny mpitondra rasahirana satria tsy miasa miaraka aminy vahoaka. Zany mahatonga ny orana io ka fa nilaza fa hoe na hovainareo foana arany izay olona eo amin'ny tompona andraiky filemo isan'andro isan-kerinandro isam-bolana tsy akay izany fa jereko aloha izay raha miasa. Faharoa, tokony manana tsara izay paikady na stratégie hitondrana firenena amezana fanantenana ny vahoaka fa tsy hainao no nda hifanohatra amin'ny hetry ny vahoaka dia alainao ny tanin'ny vahoaka. Tsy mety zany, tsy omeny mihitsy io satria io ny tanindrazana. Ka dia hoe aminareo hoe mila manantena tsara tsika hoe isy fiovana. Fidio Rina amin'ny fahafito amby roapolo volana Novambra hiverina ty aminareo tyray any. Dia misy an'ilay olona tsy manana an'ilay bassin iny eo, ilay bassin ravy io, voaritsika io. Na inona ataontsika raha ohatra ka tsy mbola misy foana amin'ny fampanantenana tantera, tsy mety. Ary tsy azo atao mampanofonofo olona, tsy azo atao mivarotra fotony amin'ny sary hoe zao nataontsika, zao nataontsika. Tsy azonao ampakaina amin'izany tsony vahoaka efa mety. Latsabato sisa no andrasana fahefalany Rina Randriamasinoro ho an'ny mponina etsy amin'ny boribory tany faheniny. Maro ireo olona naniry sy nahita mivantana azy ka nanaka-ndalana mihitsy.
ary tena hoporofotsika fanonona vaovao rehefa miasa dia mahavita zavatra zay a raha ao anatin'ny programa anasa betsaka ny zavatra atao mifanamboarana ny lalakely be dibe reny ny fiarovana ny tanànatsika rehefa tonga drano mifanamboarana eny amin'ny faritra ivy io resaka rano sy jiro io ijerentsika vaholana io a rehefa tsy ataon'ny fanjakana hitatsika nanaovana azy za koa dia tena araka ny teneko teo olona teny amin'ny vahoaka fantatro a zany fahasahirana an'izany mpamboly a ny akabeazantsika eto matoky ianareo a fa za dia vonina hiaraka aminareo a hiaro ny tanitsika tsisy olona eo afaka haka ny taninao rehefa miaraka tsika zay a vonina mihitsy a hijoro amin'ny mahabe ny tanànana hiaraka amponina zay tena mamitsedra olana amin'izany resaka tany zany fiaraha-mientana no ilaina ny vahoaka sy ny mpitondro ary matokizy nareo fa za tena hiezaka mihitsy anao zay hiverena ny fampitokisana misy eo amin'ny mpitantana sy ny vahoaka hoentina tsy maintsy isy zavatra isogadina isy fiantraikana amin'ny fiainanao a ny fahalaliana be ny tanàna fa misy amin'ny mpanarady akaiky ny kandida sasany raha hoany ny eto Antananarivo renivohitra no tsy mahafantatrany izany antsoina hoe fitatanana ny vola eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izany ka dia mametraka fanontaniana mirehefarehefa indraindray na fanontaniana fahatany ihany koa ny seolany zany tamin'ny fionana omaly tetsy amin'ny lapan'ny tanàna ndeha ho arahantsika ny momban'izay fanadiadiny Mirado Rabenjamina, Toky Ramarola, Mathieu Princy, Andry Rakotomalala. Ezahana korotana ny sain'ireo mpiasan'ny commune fa hoe tsy handray karama izy ireo amin'ny volana janoary. Asavoritaka ny mpifidy fa hoe tsy mahay mitantana ny kandida Rina Randriamasinoro. Alentika ao anatin'ny sain'ny vahoaka fa atao diplôma baoritra ihany no azon'ny Rina Randriamasinoro teny amin'ny ENAM fa tsy hainy akory ny mampiatra azy. Ny marina nefa tsy mba maty. Laza ianao teo Andriamatoa kandida Rina fa nianatra momba ny administration. Laza ianao fa manana traikefa momba ny administration. Ohatra ny gaga ihany amianao zany satria raha ohatra ianao ka niteny dia hoe telo taona ozy ianao ny dafy. Telo volana no secrétaire général. Ohatra ny gaga ihany raha hoe zany no atao hoe traikefa. Satria manino raha niresaka verina kely amin'ilay budget teo niteny ny préfet de police fa mbola tsy naray ny session budgétaire 2020 kanefa fantatra tsara ny lalàna amin'izany ianao olona dafy mahafantatra an'izany tsara. Deuxième quinzaine mois d'août ny session budgétaire dia tokony andeha tsika zao efa novambra fantaniana zafady tsy hita zay fandeha ny fanontaniana dia hoe inona no azonao avaly amin'izany fa very fanambola velona mipiasa misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Roa minitra famaliana fanontaniana. Manana traikefa mihitsy amin'ny fitantanana na ny raharaham-panjakana ary sao dia verinao tsy hoe mandainga ozy ianao hoe nianatra tena nianatra ny eto koa zao ny mémoirako hautes études en administration no nataoko ary spécialisation administration financière. Tiako tenenina amin'ilay izy a za mba metoky anareo tsika mpiara-miasa mandray karama tsika janvier
zavatra efa miaina misy disposition raisina rehefa ohatra ireny fa azavaiko anao fa maninona ny tsy vita le izy. Misy lalàna anankiroa ny fananganana budget eto amin'ny commune. Misy ny atao hoe loi 2014-020. Ao anatin'io no milaza daholo hoe reto ny ressources-ny commune. Fa milaza io loi io hoe loi de finance en vigueur en exercice no manoatra ny anina rehetrarehetra. Aiza ny loi de finance ahafahana manao azy. Aiza ny loi de finance ahafahana manao azy. Tsisy in'izay zavatra zay mety andahy ianao fa teneniko anao inona ny antony tsy nanaovana anazy ary zany adevitra foana eto io loi io bancal ary mila amboarina. Ny antony dia tsotra. Milaza ianao fa loi de finance expérience hitantsika zany nametraka tao anatin'ny budget 2018 taxe de roulage. Voaka ny loi de finance tsisy taxe de roulage ny tao anaty loi de finance tsy navela amin'ny préfet nampiasaina ny budget ataonao inona budget tsy azo ampiasaina. Dikan'izay misy lalàna ny fe io ary za tsy manaonao foana. Tokony meko amin'ny mpiara-miasa misy karama eo janvier charge obligatoire rehetra azo aloha satria misy dispositif azo raisina amin'ny zavatra ohatran'io. Tsotra tompo. Eo amin'ny raharaha ny Ambohitrimanjaka kosa dia misy ny manely vaovao tsy marina amin'izao fotoan'izao ny toerana ny amin'ny hoe tsy han'ireo vahoaka ny Ambohitrimanjaka akory ny tanimbary izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa tanamasoandro. Manoloana an'izany indrindra dia nilaza mazava ny solombavam-bahoaka Novambra Benirina izay voavita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara fa hijoro hatramin'ny farany iaro ny fananany ny vahoaka ny Ambohitrimanjaka. Mirado Rabenjamina no mitatitra ny vaovao sary ny Andry Rakotomalala. Miray feo amponina Ambohitrimanjaka ny solombavam-bahoaka Novambra Benirina. Tsy nisakana ny tetikasa tanamasoandro araka ny feo inina ely ity député ity fa mitsipaka kosa ny ananganana azy ny Ambohitrimanjaka. Ho tsaratsara kokoa io tetikasa tanamasoandro raha tanterahantsika tsy eo amin'ny lemaka Ambohitrimanjaka io. Zany hoe tsara ny anaovana an'ilay tetikasa tanamasoandro. Fa za fa niteny foana ndoa hijerevantsika toerana hafa tsy lavitra io. Raha ny teny hoe hijery toerana hafa ilaza sosikevitra sy ny sisa za vonona hitady. Fa misy tsy mbola miteny alaviran-dalana dia efa misy mampiteny hoe 70 km 80 km. Fa na miala 10 minitra 10 minitra eo amin'ny toerana io aza dia misy ny azo amboarina azo anaovana an'io na dia amin'ny distrikty Ambodiatrimo fotsiny aza. Tsy fanoerana botolo fa fijoroana araka ny rariny sy ny hitsiny. Fijoroana ho fiarovana ny fananana ary ho fitsinjovana ny hoaviny ihany koa. Iankinan'ny ain'ny olona maro sy ny lafin'ny maro Ambohitrimanjaka. Miraradraraka amin'ny makety maneho an'ilay tanàna vaovao. Fa takona tsy aseho amin'ilay makety hoe inona ny efa ran'ireo zavatra manodidina rehetrarehetra ireo. Tsy aseho amin'ny drafitra na amin'ny taratasy na amin'ny makety hoe raha tototra zany iny lemaka fivarinan'ny rano makany amin'ny faritra atsimo andrefana Antananarivo iny dia aiza ny lalan'ny rano rehefa mihoatra ikopa indrindra fantatritsika fa any Farahantsana misy barrage hydroélectrique voatao izay hapakatra avy hatrany ny nivoan'ny ranon'ny kopa na misy ny fanotorana Ambohitrimanjaka na tsy misy efa hiakatra ny ranon'ny kopa ary ho vita io tohodrano dia efa hiainantsika izany. Ny nandeha moa ren'ilay resaka hoe alefa any amin'ny faritra atsimo any sisa tsy maharesy lahatra zany sady ambava fotsiny. Ny 17 Jiona lasa teo no naparitaka teo anivon'ny Fokontany mandrafitra ny Ambohitrimanjaka ny boky fankakevitra momba ity tetikasa ity. Ny 7 faingo 9 isanjato nireo vahoaka nakana hevitra tsy ilazana hoe zato isanjato no nitsipaka marin-drano io tetikasa io. Mivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika niverina tao amin'ny toby fiantsonana tamin'ny izao fotoana izao zany ireo mpitatitra tery Andotapenaka. Nisy mantsy ny tsy fankazokevitra tamin'ny ity raharaha ity tafiditra taony hoe fitakiana ny fanalana ny mpitantana ary misy ihany koa ny resaka tolobidy ka dia izay no natonga ny resaka tsy fankazahoana kanefa dia izao niverina ao anatin'ny toby fiantsonana izao ireo mpitatitra ery Andotapenaka. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny Andry Rakotomalala. Raha vao tonga tety an-toerana izahay nanao tatitra tamin'ireo mpitatitra ny solotenan'ny sandika nanao fanelanelanana. Tsy izao ny nambaran'izy ireo.
antony verenana tato satria androany anisan'ilay fivarotana lebiany bariata tsy am'maki dia tsy afaky ny hijanonao zay satria lazay ny olona anakorotany eo indray izay nidirany tato anaty gara androany fa zao zany zao zay dia ivory hanapa-kevitra ny zavatra zay tokony ataona indray na zay hitoy ny fitokonana na ivany fitokonana fa mbola eo ampidihana za zay zao zao mbola tsy mivaly le problema mbola tsy mivaly le problema na eto zao. Izy kosa avy eo ny tafany arahana tamin'ny taleny ATT sy ireo solitenany syndika. Ny lamma hoy ny taleny ATT ny savorovoro. Be dia be koa ny fangatahana nataonjareo ny fifanajana ato anatiny dia efa ny fampiresahana moa zany tamin'ny nandraikitra ny gara dia teo koa le resaka escorte zay misy sarany aloha moa izy io dia efa nazavaina tato fa ny fiara miaingeto manomboko marainane ka hatramin'ny telo na tsakafefany dia tsy mandoa ny sarany io escorte io fa ny fiara mandeha hariva ihany mandohan'le sarany escorte ka eto zay koa moa ny anisan'ny resaka nitaraina anjareo teto hoe le resaka entana ny resaka entana zany dia tsoroko aminareo fa mifangaro ny fitateran'olona sy ny fitateran'entana tsy ny entan'le mpandeha fotsiny no entin'le mitatitra fa mitondra koa zareo entam-barotra dia maravona moa izay zavatra zay dia miravona izy ankehitriny everina zany fa izotra ara-dalàna andeha tsisy voasakasakana ny fiara rehetra manombo zao andro iterenantsika zao. Toy izao indray ihany koa no nambarany ireo mpitarika mpitatitra. Foresika any izy ambara-pabe maso fa iverina amin'lonina ny fitateram-bahoaka to Madagasikara. Tsara ny mampahafantatra fa noho ny savorovoron'isy tetỳ metoby fiantsonana omaly dia fiara 770 ihany no niainga raha tokony 700. Olona 740 araka izany no voatery ny janona. Fa eo amin'ny resaka fiantsonan'ny fiara eto an-drenivohitra dia misy ny fanazavana hoentin'ny sekretera jeneralan'ny komina Antananarivo renivohitra Landra Belson momba ny fifanarahana teo anivon'ny CUA sy ny Easy Park. Ndeo arahantsika. Ny zavatra tsy maintsy ampahafantarina aloha raha mijery an'ity communiqué ity izay navoakan'ny société Easy Park dia manamafy hoe tena nisy tokoa ny fifanarahana commune urbaine Antananarivo tamin'ny société Easy Park tamin'ny taona 2014 izay ilay fanaovana sonia ny amin'ny hitantanana ny parking eto Antananarivo renivohitra fa ny fomba ny hitantanana azy dia misy ampahany aloha nomenan'ny Easy Park ho tantanina fa tsy izy rehetra dia ireo ampahan'ireo dia araka ny fantatsika fa eto ampovoan-tanàna eto Analakely dia mihitatra kely ny Tsahavola Antaninarenina ary ny faritra manodidina eto dia ao anatin'indray ny momban'ny fitsinjarana ny fidiram-bola dia mazava tsara mivolaza anatin'ny contrat hoe 20% amin'ny chiffre d'affaires hors taxe annuel no anjaran'ny commune fa amin'ny horodateur irery ihany dia io zany miady ny commune nisy fotoana hoe aleo mba amin'ny fidiram-bola rehetrarehetra no hikalkulena ny royalties commune natao zay adevitra zay maromaro mihitsy isaky ny misy session conseil municipal kanefa moa amin'izao fotoana izao dia tsy afaka intsony mamory conseil fa dia miandry ny conseil municipal vaovao zany ny fijerenandray sy ny fandaniana na amin'izay mety hotoyany ny fiara-miasan'ny commune sy ny société Easy Park mariana aloha araky ny voalaza fa mahatsapa an'izay koa izay hoe mba mitondra fandaminana eto ampovoan-tanàna ny fitantanana parking atao hoe mitovitovy ny amin'ny any ivelany ary tsapany tsirairay zay hoe mba misy lalàna tokony arahana ihany ny amin'ny fiantsonana indrindra eto ampovoan-tanàna fa ny amin'ny toerana hafa dia mbola ny commune no mitantana azy io zany dia tsara tsindrina hoe tsy maintsy miandry ny session conseil municipal vaovao vao afaka manapa-kevitra raha toka misy fiantraikany any amin'ny teti-bolan'ny commune raha toka misy fiantraikany any amin'ny resaka fifanarahana convention tiana ovana fa tsy afaka ataon'ny exécutif rery zany fa tsy maintsy nanina ao amin'ny filan-kevitry ny tanàna.
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika niteraka resabe ny momba ny fahafatesan'ilay mpianatra miaramila amin'ny akimilina izany. Androany no totosa ny fandevenana azy teny Ambotrombiavana. Nilaza moa ny fianakaviany fa misy tsy mazava mihitsy tamin'ity nafatesan'ny havany izany. Noho izany dia tsy anaiky ireo fianakaviana fa mila mazava izany raharaha izany ary ampiakatra amin'ny ambaratonga isan-karazany. Sariny Tahiriny Aina, fanadiadiny Lorette Berton Armaefa. Tsy nampin'ny fianakaviany Tompo Clara Koutson Mamy Mahery Manana ny fahafatesana tampoka izay nitranga taminy ny alatsinainy 12 Novambra lasa teo. Nambaran'ny fianakaviany fa olona salama tsara ity havan'izy ireo, saingy raha tsy mbola nanomboka akory ny fiofanana izay tokony ho nataony teo anivon'ny akademia miaramila dia efa nosoparana ny havan'izy ireo. Ahitana izany roa andro tsy afatesana izy efa faible be tetỳ amin'ny hôpitaly vao fantatra ny fianakaviana. Tsisy nanaraka ny tany ananana tany, tsisy nanaraka izy na ny dosie momba ny fahasalamany ary zay mbola mikaroka vao azo nanohizana ny fitsaboana kely teo zany le roa andro teo. Tena izy fa amin'ny sivy le olona dia bakao ny formation manomboka ariva. Reny ny fitenin'le olona manam-pahefana. Raha aminay moa zany dia tsy reny le zavatra nitranga, zay nanaovana fitoriana. Ndray andro natongavana fotsiny izy dia bakao. Tsisy tsaiky na bizo na baio na tsaiky tsony zay filazan'le olona azy na zay fitaizana fa zay mahita fa tsy rano ary tsy normal na amin'ny fahafatesana. Na dia efa nisy aza ny antso avy nataon'ny fianakaviany maty dia tsy nisy nijoro na dia solotena iray aza na avy amin'ny fitondram-panjakana izany na ny avy tamin'ny sekoly miaramila izay nidirany mialohan'izao namonjany aina izao. Dia tsy anaiketra farazay fa marina dia tavinay ary vonaitso hoan'ireo anirena mba tsy sinsa zavatra fotsiny. Aina nafoy tena hoe ny aina amin'ny nafoy formation dia tavina ao anatin'ilay izy efa professionnel nefa dia nafony ny aina ary tsy ekena hatramin'ny farany. Tena hoe tsisy idirana politika ty fa hoe maha-olombelona tena hoe manana fo tsy anaiky ary tena hijoro hatramin'ny farany ho antarana ka farany mandiba. Nanana ny asa nahavelona azy tsara ity raim-pianakaviana mbola tanora namoy any ity mialohany nidirany tamin'izao sehatra no heveriny mba ho fanompoam-pirenena izao. Namela manano tena izy. Tsy hijanona raha tsy hipotra ny marina, hoy ny fianakaviany, satria tsy mitombona ny fomba nolazaina fa nitarika ny fahafatesany. Notanterahana androany Zoma 5 ny volana Novambra ny fandevenana ny Tompo Clara Koutson Mamy Mahery Manana. Eo amin'ny fanatanjahantena entitra ny fanambarana izay nataony ao anivon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra fa dia atao ao anatin'ny atao hoe fandraisana andraikitra tanteraka ny fisavana sy ny fandaminana rahampitso manoloana ny lalaon'ny Barea Madagasikara sy Etiopia eo amin'ny feditoerana amin'ny kanina 2020 totsaina any Cameroun. Tsy misy tsony ny fivarotana bie amin'ny rapitsoa fa dia efa fijerem-baolina ny ao an-tsain'ny rehetra ndeha hoarantsika ny fanadiadiana hoentin'ny Ravo Razafy Mahenina sariny Tranokanloy Mathieu Princy. Anatra nostomina nandritra ny hetsika marobe natao teo amin'ny kianjabeny Mahamasina no natonga ny FMF andray fepetra faran'izay entitra ho an'ny rahampitso sabotsy. Marina fa tsisy fivarotana tapakely intsony ho an'ny rahampitso isoroana izay mety ho fifanjevona ho hiatran'ny FMF. Misokatra amin'ny nora maraina kosa ny vavahady ary entanina ny mpijery rehetra ho tonga mialohany amin'ny 12 ratoandro mba tsy hifanosika. Araka ny famitambavao hatrany, vavahady miisa 7 ny sokatra mandritra ny lalao. Mahakasika ny toerana eo amin'ny kianjabeny Mahamasina kosa, nisy ny asa tsy maintsy natao hamaritana ny toerana iray sazan'olona iray ary nasiana laharana avokoa izany. Isy moa ny fivarotana sakafo masaka sy zava-pisotro ao Mahamasina ho andro tsy mahavimbina. Ho an'ireo mitondra fiara, any amin'ny zaridaina na tambarinandrina no natokana ho an'ny daholobe. Tsivona fa 5,000 isa ny mpitandro filaminana hetsika mandritra ny lalao tontosaina rahampitso. Isy araka izany ny fisavana eo am-bavahady, kararana mafy ny mitondra zava-pisotro mahamamo, rongony, zavatra maranitra, tavoahangy, briquet ary lokon'akanjo mety misy ambadika politika ho hiatran'ny FMF. Esorina am-bavahady kosa ny sarona tavoahangy plastika rehetra ary isy ny fisavana matetika eny amin'ny mpijery. Momba ny lalaon'ny Barea sy Etiopia rahampitso moa dia vonona tanteraka ny ekipam-pirenena malagasy amin'izay lalao izay. Ndeha hoarantsika ny fanadiadiana misimisy kokoa momba an'io hoentin'ny Lorette Berton sariny Tahiriny Aina. Matanjaka tsara ny ekipam-pirenena malagasy
ary vonina niatrika ny lalao fiadiana toerana amin'ny kanina 1-2 izay ho totosaina any Cameroun, hoy ny mpanazatra azy ireo Nicolas Dupuis. Na dia eo aza ny tsy fahatomombanana nahazo ny mpilalao 3 lahy mandrafitra ny Barea any Madagascar. Tous les joueurs sont contents d'être là, le staff aussi est content d'être au complet. Il nous manque simplement aujourd'hui que 1 ou 2 joueurs pour des raisons différentes. Marco, qui vous le savez est blessé assez grièvement, parce que même si c'est pas une fracture, ça reste une pubalgie. Bolide n'est pas au mieux. Bolide n'est pas au mieux depuis le début de semaine, parce qu'à chaque entraînement il est obligé de s'arrêter, et heureusement que les vestiaires sont pas loin. Il est malade, donc bon, on va attendre jusqu'au dernier moment pour savoir s'il va pouvoir attaquer ou pas, mais on a 2 matchs, on n'oublie pas qu'on a 2 matchs à jouer, pas simplement celui de samedi mais aussi celui de mardi. Iabel Anise no kapteny hitarika ny Barea amin'io lalao rampitso atao eny Mahamasina io. Izy izay vonina tanteraka ary mitazona hatrany ny firaisankina izay efa nanana ny ekipa pirenena malagasy hatramin'izay. Tsy misy tsinjy zany kely tsy efa iarahantsika manana-dono zany mahazo vokatra tsara tsika tamin'ny Coupe d'Afrique tany Egypte iny, ka dia mbola tsy nanobola teto Madagascar tsika tao alen'iny. Donc avantage be atsika zany io le bola rapide satria atao aty an-trano le bola, dia miaraka amin'ny soutien public sy ny rehetrarehetra, fa atsika tsy matahotra an'zareo zany efa ampiteneniko zany hoe raisina sérieux zareo, satria hoe vonona hoe amabola zareo, donc tsirako zany vonona. Etsy ankilany milaza ny hovonina ihany koa ny ekipa pirenena Etiopiana tamin'ny alalan'ny mpanazatra azy ireo izay hifanandrina amin'ny Barea ny Madagasikara amaray io. Nasiany ny mpanazatra azy ireo fanamariana manokana ihany koa anefa ny tokony hanatsarana ny kianja lehibe izay mandray lalao iraisam-pirenena etsy Mahamasina io, mba hampamiratra kokoa ny lazany ekipa pirenena malagasy izay efa manana ny toerany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Dia rapitso zany ny fotoana eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina, fa eo amin'ny toetrandro kosa dia samy matsapa ny rehetra fa tena mafana ny andro amin'izao fotoan'izao raha ny eto Antananarivo renivohitra. Ao anatin'ny fotoam-pahavaratra raha teo isika, fa raha ny hoe rivo-doza kosa araka nambarany mpamantatra ny toetrandro dia rivo-doza 2 no hiditra eto Madagasikara raha ny vinavina, rivo-doza 2 ka hatramin'ny 4 kosa no tsy hiditra fa miodiody fotsiny amin'ny morontsiraky Madagasikara. Raha voarazafy mahenina no mitatitra ny vaovao amintsika, sariny Mathieu Prince. Nanomboka ny iray Novambra teo hatramin'ny 3 Aprily 2024 avy izao, tafiditra ao anatin'ny vanim-potoam-pahavaratra sy vanim-potoanan'ny rivo-doza ny eto Madagasikara. Raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetrandro, manodidina ny 10 ny rivo-doza hiforina ty amin'ny faritra-ranomasina atsimo andrefa ny ranomasimbe Indiana, izany hoe somary ambanina manakaiky ny tokony ho izy, ka mety ho rivo-doza 2 hatramin'ny 4 no anodidina ny Madagasikara, ary vinavinaina oraina 2 eo no hiditra an-tanety. Araka ny tombana dia ahiry sy atanjaka ny rivo-doza amin'ity vanim-potoana ny rivo-doza ity. Mahakasika ny rotsakorana indray, ny faritra avaratra sy atsinana nosy no ahitana orana betsaka amin'ny tany tokony ho izy raha toka ambany ny rotsakorana ho an'ny faritra sisa. Ny volana Desambra hatramin'ny volana Febroary ho betsaka ny rotsakorana ho an'ny faritra Sofia, Diana, Sava, ho an'ny faritra Analamanga, Melaka, Betsiboka, Loatra Mangoro, Atsinanana ary Vadova Fitofinany azo rotsakorana antonona ambony raha mitamin'ny tokony ho izy. Ho an'ny faritra sisa kosa dia amin'ny antonona somary latsaka raha mitamin'ny tokony ho izy ny rotsakorana. Ny volana Martsa sy Aprily antonona somary ambony raha mitamin'ny tokony ho izy ny rotsakorana. Ankoatra ny faritanina Antananarivo, ny faritra Melaka, Betsiboka, Boeny, Loatra Mangoro, Analanjorofo ary Atsinanana. Manodidina ny maripana ambony izany raha mitamin'ny tokony ho izy mandritra ity taom-pahavaratra ity, saika manerina nosy. Mila miomana sy mialatra ny rehetra noho izany manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro. Izay ihany koa no ny antsika namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS, isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Samy ho tahin'Andriamanitra, veloma tompoko.